ramatoa présidenteny Chapelle raha ohatra ka ampitsangana anao tony ramatoa tony satria ianao dia zanak'ity Chapelle ity ary tatony namolavolanao ramatoa Philomène nitaizanao tiavo mafy izy ny nampianatra sekolelady anao ary sa ty Chapelle Militaire Ampahibe manana anareo ray aman-dreny mijoro afaka mijoro tsy irery ianao fa maro ary eto dia tsaroana fa ny heriny ty VFL ity mazoto herany tsoko dia fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra manana an'ireo olona rehetra sahaza ampandrosolana zany atao hoe fanjakan'Andriamanitra sady ahavitana asa mihoatra noho ny hafa ny VFL. Misy dokotera ao, misy professeur ao, misy ingénieur maro ao amin'ireo olona reo, misy mpampianatra any amin'ny université maro ao, ary misy dokotera miaramila maro ao, tsisy tsy ananana. Ka eto re nareo zay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny VFL dia miangavy anareo antanandroa ateveny ny VFL, ateveny ny VFL satria manana adidy itsika anao tamberina adidy amin'ny ty Chapelle misy antsika ity ary tsy anaiky itsika eo ambany fitantanan'Andriamanitra raha tsy miroborobo ny asa ara-panahy zay ataon'ny VFL sy ny asa fanatsarana ihany koa ny fiangonana. Eto zay dia tatitra ho an'ny fiangonana manontolo fa nisy solotena avy amin'ny VFL avy amin'ny birao efa niona tamin'Andriamatoa ministry ny folo alin-dahy nampatsiahy azy fa manana didy lehibe ny ministra eo amin'izao fiangonana izao ka hanatsarana ny fiangonana eo ny tokony hanaovana ny karo, eo koa ny tokony hijerena an'ireo foto-drafitrasy eto amintsika. Nanaiky ny ministra fa hijery an'izay akaiky ary efa eo am-pelantanany ny misy an'ireo plan ary ho atsony isika ato amin'ny fiangonana momba izany. Tiavintsika mafy zany. Zay no ela fa misy zanatsika zanaky ny pasteur Jean-Bar tamin'izany fotoana zany ho atsangany nareo eny amin'ny toerana misy anareo dia ianao Andriamatoa docteur Lambamanana iangaviana an-tanandro koa mba hiakatra te ianao raha matoa dia mba mitsangana eo anao ho fantatry ny olona fa inareo ny namolavolana niaraka tamin'ny ramatoa Mirianma voalohany an'ity VFL ity. Tiavintsika mafy izy. Iangaviana koa Andriamatoa Raobisoa zay filo nanomboka tamin'ny 724 ka hatramin'izao ijoro eto an-toerana. Andray fitenenana fohy nareo anambara satria tsara ho fantatra hoe 5 taona voalohany moa inona ny songadina, 5 taona faharoa inona ny songadina, 5 taona fahatelo ary tsy ho latsaka izay no ataonareo satria mitaky an'izany ny fiangonana. Izay fa dia an'Andriamanitra irery ny dera sy ny voninahitra. Saotra toko. Vonahitra ho an'Andriamanitra fiadanana ho antsika mpiara-mivavaka akasitrahana. Tsy ho lava ny teny fa hiteny fohy momba ny diavina teto amin'ny sampana mainto milaly zay VFL moa no nitsona azy taty aoriana. VFL satria ny asan'ny sampana dia efa nataon'ny mainto milaly ihany natao
dia mifanandrify amin'ilay VFL. Ny etaetan'ny tsika izay nitaizaina teto amin'ny fitaizam-panahy tao amin'ny sekoly alahady tao amin'ny tanora hatramin'ny fahatanorana dia mbola te hanohy isika dia nitsofoka tato amin'ny sampana mainto milaly. Nisy 50 teo tsika tamin'izany. Nisy ny mpanohana, nisy ny mpihira, nisy ny rantsana RFA. Tamin'izany dia ampatsiahivina fa radio kasety ny rana tamin'izany. Ary nianatra ny hira sy nianatra nanao ny asa tao amin'izany sampana izany. Na izany ara nefa dia nisy ny asa fanompoana, nisy ny asa sosialy. Tamin'ny 5 taona voalohany zany dia efa natomboka efa taona voalohany zay efa taona moa no mandat araka ny statut fa raha amin'ny ankapobeny dia 5 taona voalohany sy faharoa dia efa nisy ny fanomezana solom-body akoho, nisy ny fizarana fanampiana ho an'ny olona sahirana, nisy koa ny didim-potra fahobe. Zany dia anisan'ny asa na servisy izay atao noho ny fahasoavana azo teto amin'ny novoninahitran'Andriamanitra. Teo amin'ny tapany faharoa dia nakalazana ny 5 taona ny sampana. Efa nanomboka nahay ny hira, nahay nanao tafika masina, efa nahazo traikefa ny sampana mainto milaly. Amin'ny ankapobeny zany dia isika rehetra ato amin'ny fiangonana izay nahazo fanomezam-pahasoavana dia tokony hiditra ao amin'ny sampana mainto milaly ary anatsara sy hanohy hatrany izay asa nataon'ny sampana VFL eto amin'ny fiangonana. Zay raha ataontsika amin'ny tapany anankiroa amin'ny mandat zany izay noetiko teto amin'ny sampana fa omeko an'ny flou izay mitatana ankehitriny ny VFL ny fitenenana amoy zany amin'ny fehezanteny fohy ny nataon'izany sampana izany. Manonona ny fiarabana antsika mpianakavin'ny finoana. Misaotra ny docteur Lambanandimy name ny fitenenana. Ary miaraba anareo vahiny tonga amin'izao fotoanan-dehibe ny sampana VFL izao, indrindra fa ianareo avao amin'ny fohibe SFL sy VPL. Isaorana ihany Andriamanitra ny amin'ny fitantanana ka tonga amin'izao fanokafana ny fankalazana 520 taona ny sampana VFL izao isika. Misaotra amin'ny fitenenana na dia somary tampoka ihany ary fa nolazaina zay avato amin'ny fo. Tsy dia manana ambara loatra aho satria na izao raha vao en'ny taona ny tao amin'ny sampana. Teny am-piandohana dia nitazona ny andraikitra ny maha-mpitambola ka voatendry hitarika ny sampana kanefa misy teboka vitsivitsy ihany afaka hifampisarana. Ampanitry tena no ilazako fa lehibe teo amin'ny sampana ny asan'i Jehova ka sady mankasitraka no mandinika izahay, isaorana izy Andriamanitra. Isaorako ny filoha teo aloha izay vao avy nandray fitenenana teo satria tsy sanatriana nanao tonga namana izy vao mavomavo fa teo foana izy napita nitraikefa ary nitarika. Ho marika izany izao nanekeny ho vice-président amin'ny fankalazana ny sampana VFL izao. Velona sy mena ny sampana raha tsahivina dia ny 12 Desambra 2024 no nanokanana ho isan'ny sampana membre sy mifandray akaiky amin'ny fohibe isika. Isaorana ny mpitandrina sy ny birao-piangonana nitarika anay tamin'izany. Ankehitriny dia efa tafiditra sy miezaka manatanteraka ireo tetik'andro ny fohibe izahay. Ho marika izany na dia fasana ny solontenan'ny sampana ny 8 sy ny 7 Martsa teo ny fifampiaraban'ny VPL tany Ampefy. Anisan'ny nahazo mari-pakasitrahana ihany koa ny sampana tamin'ity taona ity, tao anisan'ny folo voalohany narotsaka ny adidy tamin'ny fohibe ka nahazo an'izay mari-pakasitrahana izay. Zava-dehibe tamin'ny fiangonana izany ary indrindra fa ho anay sampana tonga amin'izao fotoana fankalazana ny 520 taona izao. Ankehitriny dia 720 ny isan'ny mpikambana ao amin'ny VFL. Misaotra anareo fiangonana na ankolaka na mivantana satria dia anareo no anisan'ny mampijoro ny sampana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa rehetra.
ho amaranako ny teniko mitodika aminareo mpikambana inona no ataontsika mihoatra noho ny sasany tsara ny mampatsiahy fa manana tombony isika VFL satria araka ny voalazan'ny président fankalazana teo dia maro ny fanomezam-pahasoavana izay ananantsika na dia samy manana ny toetrantsika dia samy natsapa fa iray ihany ny tanjony ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ny afatra amintsika dia tohizo ny fahazotoana sy ny fandraisanareo andraikitra amin'ireo rantsana roa misy ny vetson'ny folo alin-da sy ny RFA. Amaranako ny teniko fa isika tsy naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa nama amin'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Misaotra tompoko. Isaorana ny filohan'ny fankalazana izao fa 20 taona ny VFL izao ny filoha teo aloha izay sady filoha lefitry ny fankalazana ihany koa ary ny filoha antoerana ao amin'ny VFL tamin'izay fandraisam-pitenenana sy fampatsahivana tamintsika fohifohy ny makasika ny tantara ny zava-misy ary ny mety hoviana ny zany sampana izany. Amin'izao dia manainga ampanajana ny solotenan'ny 𝗓𝗡𝗔𝗡𝗢𝗡 andray fitenenana. Andriamanitra tsy toa Jehovah tompony maro no memboninahitra amin'ny zavatra rehetra. Ho amintsika rehetrany ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sy eto toerana ny filohan'ny fiangonana ko dia naniraka anay filoha mpanampy miaramila anokatra izao fotoan-dehibe izao dia ny amin'ny sampana vondrona fototra laika ampanetretena no andraisanay ny fitenenana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika nanome izao fotoana izao. Faly miarahaba ny fiangonana noho izany fotoan-dehibe izany. Araka ny tenenina teo dia manana vahiny ny fiangonana. Efa natsangana teo ny tonia ny sampana fivondronana laika 𝗙𝗔𝗡𝗢. Efa hitantsika teo izy nitsangana teo. Fa izao kosa miangavy ireo mpikambana ao amin'ny sampana fivondronana laika 𝗙𝗔𝗡𝗢 izay tonga eto mba hitsangana ho hitan'ny fiangonana. Misaotra indrindra tompoko. Manaraka izay ny fivondrona paritany laika eto iarivo avaradrano. Misaotra indrindra tompoko. Miarahaba azy ireo isika tonga eto amin'ny Chapelle Militaire Ampahibe ary misaotra azy na fohy fotoana mamangy atsika amin'izao fotoan-dehibe izao. Fanompom-pivavahana, fanokafana ny fankalazana ny fa 15 taona ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny Chapelle Militaire Ampahibe no atrehantsika izao. Todika manokana amin'izy ireo tsika. Miarahaba ny filohan'ny fankalazana Andriamatoa Jeneraly mivady izay nanetritena hitarika izany biraon'ny fankalazana izany ary ireo mpikambana ao amin'ny biraon'ny fankalazana. Miarahaba ihany koa ny filoha teo aloha sy ny mpikambana tao anatin'izany birao izany ary miarahaba ny filoha ankehitriny sy ny birao mandrafitra ny
izany sampana izany. Ary indrindra miarahaba ny mpikambana rehetra ao anatin'ny vondrona fototra laika nahatratra ny 5 taona. 5 taona nanaovana ny asa fanompoana teto amin'ity fiangonana ity. Elaela ihany izany ko dia isaorana era-po era-tsaina ianareo noho ny amin'ny asa fanompoana izay nataonareo. Efa nambara teo moa zany ny tamin'ny 5 taona voalohany dia ankehitriny mbola mitoy dia makahery anareo hatrany ny fiangonana amin'izany asa lehibe izany. Araka ny tenenina teo moa dia mirary mba hahatratra ny 15 taona manaraka indray sy manaraka an'izay ihany koa. Ny sampana vondrona fototra laika dia sampana velona eto amin'ny fiangonana. Naharitraritra izany 15 taona ny asana izany. Koa izany indrindra no akaherezana anareo hatrany hanohy ny asa fanompoana an'Andriamanitra, hitarika ny vahoaka an'Andriamanitra, hitodika amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina hivavaka ho an'ny olona rehetra. Ko dia makahery anareo fiangonana manontolo. Eto ary dia amin'ny anaran'ny mpitandrina mpisolo toerana izay hitantsika eo, ny mpitandrina mpianatra ray, ny birao-piangonana, ny dekona sy ny olona ary ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana no anambarako amin'ny fomba mpiangonana fa misokatra ny fankalazana ny 15 taonan'ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny Chapelle Militaire Ampahibe. Ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra. Izao dia manainga ny ramatoa tonian'ny sampana fivondronana laika andray fitenenana ary misaotra ny filompanampy ato amin'ny fiangonana tamin'izay fanokafana izay. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Salamo 112 ny andininy 2. Izany soratra masina izany no iarabana antsika rehetra mahatratra ty andro lehibe ity dia ny amin'ny fanokafana ny 15 taona ny vondrona fototra laika. Miaraba anareo mpitandrina ombabady, miaraba anao Andriamatoa Jeneraly filohan'ny fankalazana ny 15 taona sy ramatoavadinao. Ianareo mpikambana ao amin'ny biraon'ny komitin'ny fankalazana ny 15 taona, ianareo jeneraly filomboninahitry ny fiangonana ombabady, ianareo biraon'ny fiangonana, ianareo eo anivon'ny vondrom-paritany laika arivo avaradrano izay tarihin'ny filoha, ny biraon'ny vondrona fototra laika, ny firaisan'ny diakona sy ny olona, sampana sary asa ary ny fiangonana manontolo. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Miaraba ny fiangonana noho ny amin'izao andro lehibe izao ary miaraba manokana anareo vondrona fototra laika mahatratra izao 15 taona izao. Dia mirary soa anareo ho toditsoa ny amin'ny ivony sy ny amin'ny fanomaranana ny amin'izany fankalazana an'Andriamanitra izany. Dia miaraba sy mirary soa anareo voamera izay natsangana teo izahay. Ho aminareo mandrakariva ny fiadanan'ny tompo ho modely mpitarika anareo ary ho vavolombelona mandrakariva amin'ny atao rehetra, amin'ny fotoana rehetra ary anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fampiasana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'ny tompo atsika ampandroso ny fiangonana. Dia anao mihoatra noho ny sasany tokoa ianareo. Dia hoy ny tompo aminareo miorena tsara aza miofa.
ho an'andriamanitra ny voninahitra. misaotra ny ramatoa tonian'ny SFL isika tamin'izay fandraisam-pitenenana sy izay fitsofan-drano izay. Raha ny zavatra hitantsika zany dia manomboka etona dia misokatra ny fankalazana ny 5 taona ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitezaham-panahy protestanta ho an'ny miaramila eto Ampahibe. Hitantsika ny sary famantarana, ny teny faneva, ny hira faneva, ny fanamina vaovao izay saloran'ny VFL. Isika fiangonana dia efa nandray anjara ary ampatsahivana antsika valopy izay any amintsika. Efa afaka verina misy vatakely izay natokana amin'izany mba ho fanohanana ny asan'Andriamanitra ho amin'ity taom-pankalazana ity. Antahanta voalohany ho ataon'ny VFL amin'ny fiangonana angamba dia ny hoe ho atambatra etona ny hira faneva, ho hitetona ny sary famantarana, ny teny faneva moa efa novoaboasan'ny ray aman-dreny mpitandrina sy izay nifandimby tamin'ny fandraisam-pitenenana teo, ary ao ihany koa ireo fanamina vaovao miaraka amin'ireo komity ny vaomiera ary ny komity ny fankalazana. Koa raha sitrakitsika dia mangataka mpanajana ny VFL araka ny feony tsirairay avy hiakatra ety anoloana, eo aloha kosa ny Brown Committee ary ny ao amin'ny teknisianina andefa ilay hira faneva izay efa ninaratsika tany maraina, fa ny VFL kosa arak'ilay voalaza teo dia anambatra izay teny faneva, ny logo, ny hira faneva ary ireo vomiera izay hiaraka amin'ny komity mba hiara iredona izay hira faneva izay. Miangava-tsipika tompoko, ary anatin'izany dia miangava ny mpakatsary mba andrakitra izany fotoana izany ao anatin'ny sary. Misaotra tompoko. Isika fiangonana dia manana ilay hira faneva eny am-pelatanantsika, izany hoe afaka sahady isika manampy ny VFL amin'ny firedonana izany hira izany sy ny fanandratana izany voninahitr'Andriamanitra irery ihany.
misaotra ny VFL ary misaotra antsika fiangonana afaka mahazo toerana isika tompoko. Izay no fotoana nanokafana ny fankalazana ny 5 taona ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-da eto Ampahibe. Fotoana izay nankalazantsika n'Andriamanitra nahafahantsika naneo ny talentan'ireo izay nomeny azy. Nahavitantsika ihany koa nanolotra ny komity ary nitondram-bavaka izany komity izany ary indrindraindrindra nanamasina sy nitondram-bavaka ny fanamiana. Ary izany dia isaorana ireo ray aman-dreny izay nanokatra nanome haja ny fotoana ary isaorana antsika rehetrarehetra ny voninahitra ne dia ho an'Andriamanitra irery ihany atolotra averina any amin'ny mpitarika ny fanoizana ny fotoana. Izao dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharahan'ny fiangonana isika. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinian'izay rehetra makasitraka azy. Salamo 112 ny 2 Zany andalan-tsoratra masina izay nofidiny ny sampana VFL izay no iarabana atsika mpianakavy finoana natratra ny andro anio ary dia manonona fiadanan'ny tompo ao amintsika rehetra. Toy izao indray vaovao izao maraina izao avy ampitandrina sy mibraon'ny fiangonana. Ny fiofanan'ny dekonina sy loholona iraisan'ny Chapelle Militaire Ampahibe dia ho tanterahana ny 𝗙𝗢𝗞𝗔𝗡𝗢𝗡 ny 𝗧𝗔𝗡𝗢𝗡 12 Martsa ho avy izao. Toy izao ny fandaminana mahakasika izany. Ny farafisoratana anarana dia anio aorian'izao fanompom-pavahana maraina izao. Iangaviana ny dekonina sy loholona rehetra izay andeha hiofana hitondra fitaovam-pihinanana, izany hoe mitondra couvert complet. Ny fanomboan'ny fiofanana ny 𝗙𝗢𝗞𝗔 dia amin'ny 7 ora maraina. Ho an'ireo izay andeha amin'ny fiarombonana ny fiaingana eto am-piangonana dia amin'ny 9 ora maraina. Koa manentana antsika dekonina sy loholona rehetra mba hanaraka ny fandaminana. Ny fanarakiran'ny dekonina sy loholona ho amin'ny herinandro masina dia atao isaky ny alady maraina amin'ny 7 ora ao amin'ny akany ambany. Vaovao avy amin'ny sampana, avy amin'ny sampatia. Araka ny fotoana izay ny fanomezantsika dia anio 10 Martsa no seho kanto sy rindran-kira iarahana amin'ny ampy-fity. Izany dia manomboka amin'ny 2 ora sy fefany tolakandro. Ny tapakila dia mbola azo jifaina any amin'ireo mpiandraikitra hatramin'ny fanombohan'ny seho. Koa manentana antsika hatrany andray anjara amin'izany. Ny tapakila tsotra 4,000 ariary, ny fanasana 2 alina ariary. Makasitraka indrindra. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Mahakasika ny ratsana tany keza noho ny seho iarahana amin'ny ampy-fity anio hariva dia tsy misy ny fianarakira ny ratsana tany keza. Fa kosa miverina ny ratsana tany keza amin'ny alarobia 13 Martsa ho avy izao amin'ny 2 ora sasany tolakandro hatramin'ny 3 ora sasany. Ary ny 𝗧𝗔𝗡𝗢𝗡 12 Martsa amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12 ora. Izany dia ho fanomanana ny alahady ny sampandry fia sy ny pasika fiderana. Azadino ihany koa ho an'ny ratsana tany keza ny mitondra ny fiche individuelle. Avy amin'ny sampana dorcas. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vita soa tsara ny fankalazana ny 20 Martsa, andro izay fankalazana ny andron'ny vehivavy mikarakaray ny sampana dorcas teny lazaina. Isaorana amin'ny braon'ny fiangonana ny renim-pia ary indrindra isika mpikambana tamin'ny fahantontosana izany. Ny sampana dorcas ihany koa dia mbola mitondra-bavaka ireo namany izay mamonjy ny feonamben'ny dorcas Fohibe any Antsirabe amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny fianarakirany sampana anio hariva amin'ny 2 ora tolakandro. Fisaorana, izahay zanaka manjafy ny tompoko 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗡
dia maneho fisaorana anareo rehetra fianakaviana havana namana sy tapaka mpiara-miasa mpiaramonina mpiara-mivavaka tonga ny dododo nampahery anay tamin'ny fahoriana izay nanjoanay voaray daholo ny fampahirezana nataonareo nareo tonga mivantana nareo ny anso na ireo nandefa message tsy voavalinay ny nataonareo fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo ialantsiny indrindra ho an'ireo izay tsy 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗡 noho ny hafenondrano be loatra ny jeneraly Rakotondriana David Roland mianakavy fisaorana ny zanany ndraitampo aminy ny fianakaviana rehetra dia manao etoana ny fisaorana sy fankasitrahana feno ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo eto amin'ny Chapelle Militaire Ampahibe tamin'ny fanimpom-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny zoma valo Martsa nanomboka tamin'ny 𝗟𝗔𝗜𝗞𝗔𝗙 noho ny 𝗙𝗔𝗡𝗫𝗪 ny reto ava-malalana ireto tompoko lahy général de brigade 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗪 nantenaina sy tompoko vavy 𝗓𝗏𝗓𝗏𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 Alivelo Andriamanitra manakare-pahasoavana ny omba sy hitantana trany ny fiangonana ray manontolo izy mivady dia namela fararakitra ho fanohizana ny asan'ny fiangonana rakim-pisaorana tolotra ny fiangonana noho ny fatratrarana ny retraite dia toy izany indray fa voarairyavana voninahitra ho an'Andriamanitra irery any misy ireo namantsika manolotra ny zanany andray ny sakramentan'ny batisa amin'ny alahady ho avy zao a ny zaza ranomenjanahary Oliviane ny ray aman-dreny 𝗦𝗔𝗡𝗢𝗔𝗡𝗔 Ernest sy 𝗏𝗔𝗡𝗔𝗀 mangataka nareo hitsangana aizy tsy eo ireto namantsika ireto amasinina ny fanambadiny amin'ny asabotsy ho avy zao Andrianjanaka Artina Bosy sy lantoerin-drainy be lafatra tsanta mangataka nareo hitsangana tsy tongako misy namantsika ho atokana ho mpandray fanasan'ny tompo amin'ny heriny anio a Rasolomanana Maya Maivasoa mangataka azy androso ety anoloana ivavaka isika Andriamanitra tomponay io misaotra anao zay satria miantso mpanompo hatrany ianao manoloana ny fiangonana ny mpanompo vavinao izay nantsonao iombona latabatra amin'i Jesosy Kristy ianao anie no hanomana azy hanomana ny fo amin'ny mpanahiny hiatrika izany andro lehibe izany satria mariky ny fitantananao ny fiainan'ny mpanomponao sy ny famonjenao azy izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany fotoana lehibe izany amen mahazo miverina amin'ny toerana rehefa mirava ny fiangonana dia asaina isika andray anjara amin'ny mofomamy sy ny maro samihafa izay amidin'ny vondrona fototra laika ao ivelany ao iroso amin'ny rakitra isika izao ka mangataka ny korala hanao hira
fito amby roapolo sy eninjato ny andininy faharoa mialohan'ny tsodrano ary ny andininy fahatelo ataontsika aorian'ny tsodrano. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba finoana avy amin'Andriamanitra resy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tia Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Manandriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny